Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesona sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny imprimerie adventiste. Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko. Faly miarahaba ny mpiara-mianatra indray amin'ity sabata fiarahantsika mamerina ny leson'ny herinandro ity. Miaraka aminareo androany mitondra ny famelabelarana ny havanareo Benoît Rakotovao. Miara-mivavaka isika. Sina indrindra ny an-danitro ho anao rery ihany anie ny saotra ny dera ny hery ny laza ary ny voninahitra izay ianao hatramin'ny taloha indrindra ankehitriny ary ho mandrakizay tonga eto indray zahay noho ny fahasoavana sy ny famindramponao hiaraka amerina ny leson'ny herinandro. Omeo anay Tompo ny fananao masina hitadalana anay amin'izany famerinan-desona izany. Hazavao ny sainay ary sokafo ny fo amam-panahinay handray ny toromarika rehetra, ny torohevitra rehetra sy ny fampianarana rehetra avy any aminao, avy elao ny fahotahanay sy ny tsy fahamendrehanay rehetra angatahanay izany vavaka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Palo mitondra ny lohateny hoe ny safidy malalaka, ny fitiavana ary ny fitantanan'Andriamanitra. Amin'ny teny frantsay, le libre arbitre, l'amour et la providence divine. Ary ny tsy anjerintsika dia manao toy izao hoe izany teny izany efa nolazaiko taminareo mba hanananareo ny fiadanana amiko. Aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana nefa matoki izaho efa naharesy izao tontolo izao. Jaona 2:7. Ny ihodinkodinan'ny lesontsika dia izao ihany. Andriamanitra dia tsy vitany hoe manam-pitiavana fotsiny, fa fitiavana mihitsy izy. Raha atao amin'ny teny kisarisary zany dia vaingam-pitiavana izy. Voalaza koa fa marina izy. Mety lazaina ihany koa fa fahamarinana izy. Ary raha ataotsika averintsika le kisarisary teo dia hoe vaingam-pahamarinana koa izy. Tahaka ny mahavangam-pitiavana azy koa. Voalaza ihany koa ary voatsipika ao amin'ny leson'ny alatsinainy fa 7 febroary zany fa Andriamanitra mahery izy. Ny voambolana ampiasaina eto moa dia ny hoe tsy toha. Andriamanitra tsy toha. Amin'ny teny frantsay hoe un Dieu tout puissant. Koa ny fanontaniana ilantsika valiny dia zao: raha manana ireo toetra faratampony fanaperana amin'ny fahatsarany Andriamanitra, nahoana no misy ny ratsy? Tsy hoe misy ihany ny ratsy, fa manjaka mihitsy ny ratsy, manjaka ny faharatsiana. Ary ny olon-dratsy aza dia afa-maina amin'ny ratsy ataony. Bolangina izy ary mandroso arena izy ary manana ny filaminatsainana eo amin'ny fiainana. Ka aiza io Andriamanitra manana ny toetra fanaperana rehetra
amin'ny hatsarany io no toa mangina fotsiny, tsy miditra atsehatra, tsy manafay ny mpanao ratsy, ary toa mijery fotsiny an'ireo izay hiarany tsindry azo lena sy ny tsy fahamarinana rehetra. Liana izany fanontaniana izany amin'ny fijerena ny leson'ny alahady sy ny leson'ny alatsinainy izay ampiarahantsika. Ny leson'ny alahady 12 febroary taona 2024 moa dia mitondra ny lohateny hoe ilay Andriamanitsika mahefa ny zavatra rehetra. Ary ny leson'ny alatsinainy 17 febroary taona 2024 moa dia mitondra ny anarana ny lohateny vahiny hoe Pantokrator. Hazavaitsika io any ampovoan'ny lesona. Azontsika ampiarahana araka ny teneniko teo ireo lesona anankiroa ireo. Ny hoe mahefa ny zavatra rehetra eto dia fandikana ny teny frantsay hoe souverain, un dieu souverain. Mahefa ny zavatra rehetra Andriamanitra. Mahefa ny zavatra rehetra tokoa Andriamanitra. Ambaran'ny soratra masina ombieny izany. Ary hita maso izany rehefa mandinika ny famoronana nataony isika ka miandrandra ny lanitra ka mitazana ireo kintana alinkisa eny amin'ny habakabaka. Noho izany, tsy azo lavina fa raha ny heriny tokoa no jerena sy ny firindrany ny zavaboahary noforoniny, mahefa ny zavatra rehetra tokoa Andriamanitra. Ary azontsika ampiana hoe mahafehy ny zavatra rehetra koa izy. Mahafehy ny zavatra rehetra izy, nefa tsy mifehy ny zavatra rehetra. Nahoana Andriamanitra izay mahafehy ny zavatra rehetra no tsy mifehy ny zavatra rehetra? Valiny, satria fitiavana izy. Ny zavatra rehetra Andriamanitra dia tsy midika fa afaka manao ny zavatra rehetra izy. Ampianarin'ny soratra masina fa misy zavatra tsy azon'Andriamanitra atao. Manambara ohatra ny Timoty 2:2, ny 2:17, fa tsy mahazo mandany tenany izy. Fitiavana izy, hozitsika teo. Io fitiavana io no nahatonga azy hanome ny olombelona ny atao hoe safidy malalaka, na amin'ny teny frantsay hoe libre arbitre. Tsy misy afa-tsy ny libre arbitre, ihany na safidy malalaka no mifanaraka amin'ny atao hoe tena fitiavana marina. Ny faneriterena na amin'ny endriny farany izay bitika indrindra aza dia tsy mifanaraka amin'ny toetra-pitiavana ananan'Andriamanitra. Jereo fotsiny ny tao Edena, ohatra. Tsy vitan'Andriamanitra ve ny nisakana ny Eva tsy haka n'ilay voankazo voarara? Amin'Andriamanitra
izay vainga mpitiavana ozintsika teo, naman'ny fanerena ny hikapoka ny tanan'ny Eva tsy haka n'ilay voankazo, ka tsy azony natao noho ny fitiavany lehibe, dia tsy azony natao ny nikapoka ny tanan'ny Eva ka nanao hoe inona ity ataonao ty ry Eva? Fa fanerena any Eva hakato azy ny hodikany izany. Fanerena any Eva ho ti azy izany. Fanerena any Eva hampilefitra ny sitrapony Eva zany izany. Ka izany fanerena izany dia mifanohitra amin'ny atao hoe fitiavana. Ny tena fitiavana averintsika indray dia tsy manery tery, fa manome safidy migodana malalaka. Ka tsy afaka nanao izany fanerena izany Andriamanitra tao idena. Ny azony natao dia efa nataony taloha, dia ny nilaza mialoha hoe ny hazo rehetra eo amin'ny saha dia azonao ihinanana ihany, fa ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy kosa dia aza ihinanana, fa amin'ny andro izay ihinananao azy dia ho faty tokoa ianao. Genesis 2:2-5 ka hatramin'ny 5:7. Eto dia misy tsetsasetsa tsy aritra tiako holazaina. Hitatsika ao amin'ny Romanina 3:17. Ny 1 sy ny 2 no vakitsika. Izao no hitatsika ao. Aoka ny olona rehetra samy hanaiky ny fahefana lehibe, fa tsy misy fahefana afa-tsy izay avy amin'Andriamanitra, fa izay misy dia voatendrin'Andriamanitra. Koa izay manohitra ny fahefana dia manohitra ny voatendrin'Andriamanitra, ary izay manohitra dia hahazo fahamelohana. Zay zany vaky ny teny. Isika rehetra dia mino, ary izay tokoa no efa nampianarina antsika, fa ny fahefana rehetra dia voatendrin'Andriamanitra avokoa. Tsy vitsy amintsika nefa no feno fisalasalana rehefa mahita ireo mpitondra firenena liandra, tahaka ny Néron ohatra, amperora Romanina nanjaka tamin'ny taona 450 ka hatramin'ny taona 790 taorian'ny Kristy. Na tahaka ny Hitler tany Allemagne tamin'ny taona 337 ka hatramin'ny taona 570. Ohatra anankiroa fotsiny reo amin'ireo mpitondra firenena liandra teo amin'ny tantaran'izao tontolo izao. Raha marina tokoa fa Andriamanitra no manendry ny mpitondra fanjakana ho nifidy an'ireo olona liandra ireo, va izy? Misy andininy anankiray mampieritreritra ary milaza ny marina ao amin'ny boky Hosea 4:4 manao hoe: ireny dia nanangana mpanjaka nefa tsy avy tamiko, nifidy mpanapaka izy nefa tsy fantatro. Zay zany vaky ny teny. Misy zany ny mpitondra fanjakana izay ny olombelona ihany no nametraka azy teo tamin'ny fitondrana, fa tsy araka ny sitrapony Andriamanitra tsy akory.
satria araky ny efa nolazaitsika teo, Andriamanitra efa nanome safidy malalaka andra olombelona, ka avelany malalaka hampiasa izany safidy malalaka nomena azy izany ny olona. Ahoana ary izany no andraisatsika ny voalazan'ny apôstôly Paoly ao amin'ireo andininy ao amin'ny Romana 13:12 no nolazaitsika teo. Ny mpanao teolojia dia manambara fa ny teny Grika natao nadika hoe fahefana lehibe eto dia exousia, izay fahefana tsy voatery amin'ny ara-panjakana fotsiny ihany, fa izay fahefana rehetra na eo amin'ny fitondram-panjakana izany, na eo amin'ny fiarahamonina izany, na eo amin'ny tafika izany, na amin'ny fiangonana izany, na eo amin'ny fianakaviana izany, sy ny sisa tsy voatanisa. Andriamanitra zany no nametraka ireo sokajim-pahefana ireo mba hampilamina ny tanàna. Fa izao, ny notendren'Andriamanitra eto dia tsy ny olona mitazona ny poste de commandement, izay zany ny atsoko ny fahefana, le toerana zany. Ny notendren'Andriamanitra eto zany dia tsy ny olona mitazona ny poste de commandement, fa ny poste de commandement no notendreny. Nasiany poste de commandement eo amin'ny lafim-piainan'ny olombelona rehetra mba hisiany ny filaminana. Andriamanitra zany nametraka ny fandaminana, nametraka ireo poste de commandement ireo mba hisiany ny filaminana, ka nateo amin'ny mpivady aza izay olona tokony hitovy dia notendreny fa ny lehilahy no lohan'ny vavy ho izy mba hisiany ny filaminana. Ka ny apôstôly Paoly zany dia manainga ny olona hanaja n'io filaminana io, na io fandaminana io, fandaminana izay nataon'Andriamanitra, satria fototry ny fandriam-pahalemana io fandaminana nataon'io. Eo amin'ny sokajim-pandaminana sasatsasany, toy ny fanjakana, toy ny fiangonana ohatra, dia ny olona ihany no mametraka ny mpitondra eo, izay mety ho araka an'Andriamanitra na tsy. Fa Andriamanitra tsy manery hoe ranona no ataovy eo, fa izay apetraky ny olona satria efa nomeny safidy malalaka ny olona, na olona tsara io na olona ratsy io, dia tsy afaka manao na inona intsony Andriamanitra. Ny hany azony atao dia ny mamily izay zava-dratsy miseho eo mba hamoaka zavatsoa. Zay no hany vitan'Andriamanitra. Ka ny fanajantsika n'io fahefana misy io, na ny filozofia mpandaminana misy io, dia marika fa manaja an'io lamina napetrak'Andriamanitra io isika. Ka raha manaraka an'io lamina napetrak'Andriamanitra io isika, dia manaja an'Andriamanitra izay nametraka ny lamina, ary hitondra fiadanana ho atsika ny fakatoavana io fahefana io, satria raha fahefana lian-draha ve no toherinao, tsy hahita raha ve ianao, ka lamina hitondra soa ho atsika no napetrak'Andriamanitra. Rehefa nifidy ny filoatsika isika, napiasa io safidy nomen'Andriamanitra atsika io, na Andriamanitra
izay tsy afaka mandany tenany amin'ny anaran'ny libre arbitre na safidy malalaka nomen'ny olombelona, voatery manaja izany fahefana izany, na akasitrahany io na tsy akasitrahany. Ho feny izany, izay voalaza izay zany, dia zao no azo ambara. Tsy noforon'Andriamanitra tahaka ny robot ny olombelona, ka hanao oui monsieur fotsiny. Fa noforoniny izy hanana ny safidy malalaka, ka sady afaka manao hoe oui monsieur izy, no afaka manao koa non monsieur. Fa izay fahalalana hisafidy malalaka izay, tsy misy akiteritery izay, no mifanaraka amin'ny toetran'Andriamanitra, dia io toetra be fitiavana na fitiavana tena izy io. Ka hahagaga intsony ve raha manjaka eto antany ny faharatsiana? Tadidio koa, fa noho ny olombelona nisafidy ny ratsy, nisafidy ny fahotana, dia voaozona ity tany ity, ka na ny tany aza lasa mikiomy amindra olombelona. Jereo Genesisy 3:17 sy 17. Fa na dia tahaka ny mijery fotsiny aza Andriamanitra, dia fatatsika kosa fa noho ny fitiavany lehibe, dia efa nametraka ny planiny famonjena izy, ka araka ny efa nampahafantariny antsika, dia ho avy ny andro hamongorany ny ratsy sy ny mpanao ratsy rehetra. Raha ny marina zany, dia tokony efa mahafintina ny lesontsika izay voalaza izay, fa andao tohizantsika kelikely ihany. Iverina amin'ny teny Pantocrator isika. Ny teny hoe Pantocrator dia avy amin'ny teny grika hoe panna, midika hoe manontolo. Tovina zany, tovina panna milaza hoe manontolo. Amin'ny teny frantsay, tout. Kratos, anarana io hery ny dikany, hery, angovo, la puissance. Ary ny tovana farany tor, milaza ny mpanao. Ny dikany dia ny hoe tsy toha, tout puissant, manana ny hery tsy hita pesipesena. Zay zany dikany. Zareo fiangonana orthodoxa, fiangonana atsinanana zany, nampiasa be dia be an'io teny io. Io teny Pantocrator io dia nampiasainy ilazana ny Kristy izay mpanapaka manana ny fahefana rehetra manerana an'izao tontolo izao. Kristy ilay mpitsara marina, Kristy ilay mpitia ny zanak'olombelona. Eo amin'ny kisarisary izay fanaonjareo moa, apetrajareo amin'ny rindrina, apetrajareo amin'ny varavarakely, varavara fitaratry ny fiangonanjareo, dia matetika Kristy mipetraka eo amin'ny seza fiandrianany no ataony eo. Fa araky ny hitatsika teo, na dia Andriamanitra Pantocrator tsy toha aza izy, izany hoe manana ny hery na ny fahefana rehetra, de zao tsy afaka manao izay zavatra rehetra izay tsy azo atao sy tsy mifanaraka amin'ny fahendreny sy ny toetrany izy. Zay zany ny amin'ny lesona
alatsinainy, alahady sy alatsinainy. Leson'ny talata 8 febroary taona 2020, tia an'Andriamanitra. Ny mahamahefa ny zavatra rehetra n'Andriamanitra dia tsy midika tsy akory fa afaka manao zavatra tsy mifanaraka amin'ny fahendrena sy ny lojika izy. Efa voalazantsika teo zany. Araka izany tsy azo ny atao ny manao izay hitiavan'ny olona iray azy am'kalalana. Ny fanaovan-javatra iray am'kalalana mantsy dia midika ho fanaovana izany tsy misy faneriteren'ny hafa. Koa tsy mitombona izany ny fibaikona ny olona iray hanao zavatra am'kalalana. Raha fitinina, efa hitantsika teo zany, raha fitinina ary zany, tsy maintsy averintsika tsy pihina indray fa tsy azon'Andriamanitra atao ny manery ny olona ho tia azy, satria tsy fitiavana intsony ny zavatra atao antery. Ao amin'ny Matio 12:17 anefa dia zao ny vaky ny teny fahitatsika, dia hoy Jesosy taminy: tiavan Jehova Andriamanitrao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny sainao rehetra. Io dia nalaina tao amin'ny Deutéronomie 4:4 ka hatramin'ny 5. Mienoa ry Israely, Jehova Andriamantsika de Jehova iray ihany, ary tiava an Jehova Andriamanitrao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny herinao rehetra. Ahoana ary zany? Ny didy lehibe indrindra momba ny fitiavana an'Andriamanitra dia manapirofo fa irin'Andriamanitra tokoa ny itiavan'ny olona rehetra azy. Tsy ny olona rehetra nefa no tia azy. Nahoana ary raha toa ataon'Andriamanitra tia azy tsotra zao fotsiny ny olona rehetra? Averintsika indray ny antony tsy anaovan'Andriamanitra izany. Tsy maintsy omena amin'ny kalalana ny fitiavana amin'ny mahafitiavana azy. Zay zany ny leson'ny talata. Alarobia isika zao, alarobia 7 febroary ny taona 2020. Ny sitrapon'Andriamanitra idealy sy ho fanarenana. Efesianina 1:12 toy izao ny vaky ny teny: ao aminy koa no nanaovana antsika holovany rehefa notendrena raha teo isika araka ny fikasany mahefa ny zavatra rehetra araka ny akasitrahan'ny fony. Ny nadika hoe notendrena raha teo eto dia ny teny hoe prédestiné, teny frantsay io, prédestiné. Izany hoe voatendry mialoha. Ny fandraisan'ny olona sasany an'io teny io dia hoe Andriamanitra amin'ny Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra azy, izany hoe souverain, dia azo ny atao ny mametra mialoha ny hoaviny tsirairay amintsika olombelona, na ho voavonjy mandrakizay isika, na ho very mandrakizay.
Ary na inona ataotsika dia efa voa sokajy mialoha isika, ka tsy hanova na inona izay hataotsika. Niteraka ady hevitra nandritra ny taonjato maro teo amin'ny tantaran'ny fiangonana kristianina io fotom-pinoana momba ny famerana mialoha ny hoavin'ny tsirairay araka izay ankasitrahan'ny fony. Ho an'izay te handalina ny momban'io prédestination io dia mijereva ny tantaran'ny Calvin. Tsy izany anefa ny tena izy. Andriamanitra amin'ny fitiavany lehibe dia manana ny sitrapony tiany ho tanterahana ho an'ny voahariny, ka tarihiny ny tantara hirona ho amin'izay sitrapony lalina izay. Izay no antsoin'ny lesontsika hoe sitrapo idéal n'Andriamanitra, la volonté idéale de Dieu. Izany hoe ny tanjona tsara indrindra tian'Andriamanitra ho tanterahana eo amin'ny voahariny. Nefa satria nomeny fahefana tanteraka ireo voahariny ireo, dia voatery mampiady karajia miaraka amin'ny sitrapon'ireo voahariny ireo izy vao mandray fanapahan-kevitra farany. Io no antsoin'ny lesontsika hoe sitrapo ho fanarenana, la volonté de rémédiation de Dieu. Zay zany amin'ny lesony alarobia. Tonga eo amin'ny lesony alakamisy tsika, alakamisy 20 febroary taona 2024, efa naharesy izao tontolo izao Kristy. Raha hatrany amboalohany ka nitranga araky ny sitrapo idealin'Andriamanitra ny zavatra rehetra, dia tsy ho nisy ny faharatsiana fa fahasambarana sy fitiavana ary firindrana tonga lafatra no ho nisy teto an-tany. Indray andro any anefa dia haverina ho amin'izany sitrapon'Andriamanitra tonga lafatra izany izao tontolo rehetra ary izao. Mandra-pahatongan'izany fotoana izany anefa dia manatanteraka ny sitrapony Andriamanitra manandrify sady manaja ny fanapahan-kevitra raisin'ny voariny amin'ny kalalahana. Araka izany fomba fijery izany, ny fitantanan'Andriamanitra dia tsy mahakasika azy irery toy ny hoe izy irery ihany no mifehy ny zava-miseho rehetra. Tsy izany, fa mitaky lafiny roa amin'ny fomba fijery ny fitantanan'Andriamanitra izany. Andriamanitra no mahatonga ny fisehoan-javatra sasany eto amin'izao tontolo izao. Fa ny toe-javatra sasany kosa dia vokatry ny safidy malalaka nataon'ny voary, ary anatin'izany ny ratsy rehetra izao hitantsika ombieny amin'ity izao tontolo izao ity. Zavatra maro no miseho nefa tsy tian'Andriamanitra hiseho. Mety hiozongozona ny finoan'ny olona, indrindra ao anatin'ny fotoam-pahoriana na ny fotoam-pitsapana, satria finoan-diso no tanany ka mahatonga azy hihevitra fa tokony hesorin'Andriamanitra tsy ho eo amin'ny fiainany eto ny fahoriana sy ny fitsapana. Tantara samihafa tanteraka nefa no tantarain'i Jesosy amintsika, izay mampitandrina ny mpanaradia azy fa handalo
ny fanandraman'ny fizahan-toetra sy fahoriana izy ireo eto amin'ity tontolo ity. Nefa misy ny fanantenana satria efa naharesy izao tontolo izao i Kristy. Jaona 1:20 ny andininy 7:30 tsy anjerintsika zany io. Ny fiatrehantsika fahoriana sy fitsapana dia tsy midika fa izany tokoa ny fanirian'Andriamanitra ho antsika. Aoka ho azontsika ao an-tsaina mandrakariva ny toe-javatra lehibe ao ambadika izany, dia ny hery mifanandrina eto amin'izao tontolo izao. Na izany aza dia azontsika atao ny matoky, fa na dia tsy mahasoa aza ny ratsy dia azon'Andriamanitra atao ny mamoaka zavatsoa ho antsika avy amin'ny toe-javatra ratsy. Ary raha matoky an Jehova isika dia azo ny ampiasaina na dia ny fahoriantsika aza mba hanintona antsika hanakaiky azy bebe kokoa, ary mba handrisihana antsika hiantra sy hiahy ny hafa. Dia tahak'izay ry havana ny famitinana ny lesontsika tamin'ity herinandro ity. Dia mametraka ny veloma finaritra indray mandra-piresaka amin'ny manaraka. Iaray vavaka isika. Rainay izay tsara sy masina indrindra any an-danitro, velim-pisaorana anao ny fonay satria na dia mahoraka aza ny ratsy manerana izao tontolo izao. Ao ny ady fanaovan'ny firenena, ao ny loza mpifamoivoizana, ao ny loza ateraky ny natiora sy ny toetrandro sy ny sisa tsy voatanisa, dia mbola narovanao tamin'izany rehetra izany zahay ka mbola velonay. Misaotra koa zahay Tompo noho ny fanantenana mahafinaritra, fa ho avy tsy ho ela ny fotoana izay hamongoranao ny ratsy sy ny ratsy fanahy rehetra. Ampio zahay hazoto sy hatozo mandrakariva hifikitra aminao hatramin'ny farany. Avelao ny fahotanay rehetra amin'ny anarantsonao Kristy no azoanay maniry sy mangataka izany vavaka izany. Amen. Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesona sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny Imprimerie Adventiste. Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko.